andro fahadimy amin'ny herinandro fianakaviana, tariny sampanasa, asa fitoriana filazantsara sy ny sampana fifoazana ary ny fikambana amin'ny toriteny sy ny katekista ary ny vita fiofanana. Mitondra amin'ny fampianarana kosa dia ny mpitandrina Andriamampianina Zaka Hermasy, filohan'ny FJKM, araka ny loha hevitra hoe ny asan'Andriamanitra sy ny fiveloman'ny ankohonany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mitsangana hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika amin'ny salamo. Salamo 720 andininy 730 ka hatramin'ny 400. Amin'ny anaran'ny tompo, Jehovah, toroy ny lalany didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao. Eny, hitandrina azy amin'ny foky rehetra aho. Ampandehano amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Ampirisiho ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avelio ny masoko tsy hijery zavapoana. Velomy amin'ny lalànao aho, toy ny teninao amin'ny mpanomponao, izay matahatra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao, indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao aho. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao zahay ry Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina, fa notahinao sy nomenao fotoana indray hanomezam-boninahitra anao, sady hanomezana lanja ny fianakaviana. Mamindrafo aminay na amin'ny tsy fahataterahanay. Omeo anay ny fanahy masina, ampahatoky ny famelan-keloka tonononao aminay tsirairay avy. Ny fanahinao masina hiasa mahery aty anatinay, mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Koa voleo tanolonaka ny fonay mba handriny ny teninao, ary ho tsapanay tokoa fa te-hanao zava-baovao aminay ianao anio, ka azo hery sy hitombo finoana izahay, ary azoto hiasa noho ny fanatrehanao. Mitariha anay Tompo amin'izay asa rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, miombona amin'ity andro fahadimy ao anatin'ny herinandro ny fianakaviana ity ho aminareo aneny Tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka nanohy hatrany ny herinandro na dia teo aza ny rivo-doza izay nanafika antsika, ary ankehitriny tonga amin'ity fotoana ity izay aniran'Andriamanitra ny Ray aman-drenitsika dia ny mpitandrina Andriamampianina Zaka Hermasy, fa tsy Hermasy zany hoe te hampahery anao mihitsy président Andriamanitra. Zaka Hermasy, miarahaba azy amin'ny anaran'ny Tompo isika, ary mirary ny herin'ny fahirezana ho azy sy ny ankonany amin'ny adidy mavesatra sady maro sampanina sahaniny. Miarahaba Andriamatoa filoha ny Tompo ombanao. Dia misaotra indrindra amin'ny fanekena ny fanasana, fandroany sahady zao no namanginao ny fitandremana hisotro fitiavana ny faran'ny volana Desambra, ary ity indray mbola ho avy ny fanotelony dia manantena sahady. Ny miombona amintsika dia ny AFF, ny SAFIF ary ny fikambanan'ny mpitoriteny. Araka ny fangorana dia ny hevitra manao hoe ny asan'Andriamanitra sy ny asa fiveloman'ny ankonana no entiny Ray aman-drenitsika amintsika fiangonana amin'izao takariva izao. Raha hividy ny bokin-dalana iomborana isika dia mahita fa izy raha teo no nanoratra izany lohahevitra izany. Dia ampitomboana amintsika tany ery havana amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ny eritsikeko safidy ny hanaova ny herinandro fianakaviana ao anatin'ny andro mpifankaty na ny Saint Valentin. Dia rehefa mieritreritra n'izany fotoana izany tsika dia tsy resaka fitiavana ihany, fa io koa ny fiainam-pianakaviana amin'ny ankapobeny. Ary ity anio ity izany tsika dia hijery manokana ny amin'ny momba ny asa. Fianakaviana moa zany dia manana asa tokony atao.
dia ny asan'Andriamanitra sy ny asa fiveloman'ny ankonany. Fa mialohan'ny hanomboan'ny fotoana aloha dia mahatsiaro manokana isika ireo namantsika any amin'ny synodam-paritany faraka amby 30 any amin'ny faritry Tomasina izay tsy mba afaka manatanteraka ny fotoana sala amin'izao noho ny faravan'ny trano fiangonana sy ny na manontolo na apahany ka tsy ahafahany mivavaka. Dia ndaontsika hivavaka ho azy ireo. Tombo dia misaotra anao zay no nanomezanao anay ity fotoana ity hanatanterahana fampifavahana, fampianarana ny amin'ny momba ny asan'Andriamanitra ataonay sy ny asa fivelomana sahaninay ihany koa andavanandro. Mahatsiaro manokana izay ireo kristianina sy ny fiangonana any amin'ny synodam-paritany faraka amby 30 any Tomasina izay rava amin'ny apahana manontolo ny fiangonana ao anatin'ny rano tanteraka amin'izao fotoana izao. Tompo, mangataka ny fampahirezanao zahay ho azy ireo ary mba hitondra fahatokiana ao anatin'ny fotoana ny fihizahany toetra izao toe-javatra hatrehan'izao ny asany fanahinao masina. Tsy mba afaka miara-mivavaka toanay izy nefa mananteny izay Tompo fa ny fiasa mivavaka marina dia mahery indrindra ka izay mba hazonay mivavaka ho azy manohana azy ireny dia ho ataonay avokoa. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Eny ary tompoko, ny asan'Andriamanitra sy ny asa fiveloman'ny ankonany izay no resahantsika amin'ity fotoana ity. Ny zava-misy riavana tamin'ny vanim-potoana tenatenany Moyen Âge. Ny atao hoe vanim-potoana tenatenany zany dia nanomboka eo amin'ny taonjato fahaenina eo ka hatrany amin'ny taonjato fahadimy eo. Izay ilay atao hoe vanim-potoana tenatenany. Alohan'ny taonjato fahadimy zany vanim-potoana hafa dia ny taonjato fahaenina ka hatreo amin'ny 15 eo dia mahakasika indray an'izay vanim-potoana tenatenany izay. Indraindray izy io mizara 2, indraindray mizara 3 fa amin'ny ankapobeny dia izay ilay vanim-potoana tenatenany. Ka nandritra n'izay vanim-potoana izay nandrafitra ny fomba fijery momba ny asa-piangonana, ny asan'Andriamanitra sy ny asa andavanandro ny fomba fijery tamin'izany. Dia tamin'izany andro tenatenany izany Moyen Âge dia nisy asa 2 karazana ny sokajiana. 2 karazana ny asa. Ny voalohany dia ny asa saina sy ny asa ara-panahy. Ny asa saina sy ny asa ara-panahy ireo zany dia niheverina hoe asa ambony ary asa voalohany. Asa ambony ary asa voalohany. Dia ny faharoa dia io ny tena asa ankasitrahan'Andriamanitra. Io ny tena hoe fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra sy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Manao asa saina ianao na manao asa ara-panahy. Fa ny karazana asa anankiray indray dia ny asa vatana. Mampiasa vatana zany, mamboly, miopy, ohatr'ireny, mitrandraka haritany. Dia io asa vatana indray dia noambaniana efa hatramin'ny fotoana ela tamin'izany andro ny atenatenany zany. Noambaniana io. Izay miasa tany zany dia olona ambany. Raha amin'izao androntsika izao. Dia izay miasa birao dia olona ambony. Ohatr'izany zany izao ilay hevitra ao anatin'io. Dia mandrakity ny androany zany dia ampifanoherina foana ireo asa ireo. Ampifanoherina hoe tontolo anankiroa samihafa voazara mazava tsara ary tsy mifandray, tsy mifampiditra ny asa ara-panahy sy ny asa saina andaniny ary ny asa vatana ankilany. Ireo zany tsy maintsy hazahoantsika mahafantatra manino ity lohahevitra ity no ny tenenina hoe asan'Andriamanitra. Iny zany ilay asa saina sy ara-panahy sy ny asa vatana izay mety mahakasika ihany koa ny asa andavanandro na ny asa fiveloman'ny ankohonany. Dia manomboka eto aritsika andao hijery ny fampianaran'ny Jean Calvin, ilay mpanitsy fivavahana réformé arahantsika FJKM. Dia io ilay tenentsika hoe fampianarana calviniste. Ny fampianaran'ny fiangonana zany dia tokony mazava tsara hoe ny katolika ohatr'izao, ny anglikanina ohatr'izao, ny loteranina dia fampianaran'ny Lotera, ny tsika FJKM zany dia fampianaran'ny Jean Calvin. Dia mila mahay manavaka tsara an'izay tsika. Na samy mangazo ary io, samy fampianarana soratra masina dia ohatry ny mangazo hoe misy mangazo tetika, dia misy mangazo batabata, dia misy mangazo coco, dia misy mangazo ino koa?
misy mangazoly dia nareo mahay azy daholo. Dia misy fahasamefana zay dia ny anjarantsika mahay manavaka tsara hoe itino atsika. Dia fampianaran'ny Calvin zany momba an'izay le fizarana roa hoe mizara roa mazava tsara niasa tamin'ny andro atenatenany. Ry Calvin zany dia taty amin'ny taonjato faha 9 tapitra ilay andro atenatenany miditra amin'ny vanim-potoana vaovao. Dia tamin'ny andro ny Calvin noravany zay le fametrahana fahasamefana zay. Tsy misy intsony ny fitenenana hoe ty asa ambony sy voalohany ary mbola nampiana ratatoriana hoe asa masina zany. Io ny maha olom-boozitra sy etsekilany ny any azahoantsika. Zay heverina fa asa ambany asan'ny olona tsy voaozitra. Dia ahoana tokony azahoantsika? Ny asa araka ny fampianarana Jean Calvin. Zay zany zao no azavaiko. Inona natao hoe asa araka ny fampianarana Jean Calvin, zany hoe asa araka ny fampianarana FJKM. Ny asa zany hoy Calvin dia antson'Andriamanitra ho an'ny tsirairay. Antson'Andriamanitra ho an'ny tsirairay, vocation io. Ary Luther efa niteny an'izany. Le Beruf, teny Alemanina hoe Beruf no itenenany an'izay. Zany hoe vocation. Ny asa zany dia fiantson'Andriamanitra anao. Ohatra zany zao anao lasa mpandrarà, zay mihitsy ny antsony antsonanao. Lasa mpampianatra, zay mihitsy ny antsonanao. Lasa paster, dia ohatr'izay ihany koa ny antsonanao. Dia lasa chauffeur, zay mihitsy ny antsonanao. Dia asa, rehefa mety karazana asa rehetrarehetra zany dia mifamatotra amin'ny atao hoe antson'Andriamanitra zany rehetrarehetra izany. Dia ny dikan'izay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra io asa io. Fanomezam-pahasoavana. Ary tiako ihany mba manamarika antsika ny hoe omena ny dikan'izany famaritana ny atao hoe fanomezam-pahasoavana izany. Misy ny atao hoe talenta, misy ny fahaizana, misy ny teknika, sy ny sisa sy ny sisa. Ka reny talenta, talenta, fahaizana, teknika, reny rehefa tolotra ho amin'ny fanomponan'ny tompo dia atao hoe fanomezam-pahasoavana. Fa raha ohatra izy tsy omenao ho amin'ny fanomponan'ny tompo dia tsy azo antsoina hoe fanomezam-pahasoavana, fa mijanona ho talenta, fahaizana, ny alefatelo, teknika. Za zany zao teknisianina, dia rehefa tolotra ho anomponan'ny tompo ny asa teknika ataoko dia fanomezam-pahasoavana izy zay. Fa rehefa mijanona fotsiny hoe teknisianina, mitady vola dia resakafo zay. Mbola mijanona ho teknika fotsiny zay. Zay ny fanazavany Jean Calvin iny, antson'Andriamanitra ny asa ataon'ny tsirairay. Ka itsy hoe natsono mpiandry ihany ianao no mahantson'Andriamanitra anao, na natsono mpitandrina ihany ianao, na natsono diakonina ihany ianao dia le raharaha ty am-piangonana manao ny asan'Andriamanitra, fa ny asanao andavanandro mihitsy no antson'Andriamanitra amintsika. Rehefa nampianatra an'izany dia ho le ramatoa, za hoe za pastera, antson'Andriamanitra iza mivarotra voatabia ity. Dia hoy zako hoe karaha tsy mivarotra voatabia ianao dia iza zany ny ninona? Nga ny olona rehetra mamboly voatabia daholo. Antson'Andriamanitra ve ny asan'ny voaria, zany hoe le olona izay manadio tanàna ireo. Karaha tsy misy manao an'io zany zao dia iza no anadio an'ilay tanàna? Tena antson'Andriamanitra, ary zay ny tokony mahafaly antsika hoe misaotra an'Andriamanitra fa ny volavolainy nomaniny ho amin'ity asa anankiray ity dia lasa manentana antsika, lasa mandrisika antsika hanao an'izay ny asa zany, zany voalaza izany. Dia ny fijeriny Jean Calvin koa, ny asa dia hoe fanompona iray anomponan'ny tompo ny asa andavanandro. Efa nitenentsika fanomezam-pahasoavana ilay izy dia lasa hoe ity zany anompoko ny tompo. Prof de matematika aho dia le matematika mihitsy no entiko manompo ny tompo. Zay mihitsy le izy. Mpivarotra dia entiko manompo ny tompo ny asa varotra izay ataoko. Ninona zany ataoko amin'ny asa andavanandro dia fanompoko ny tompo io na asa andavanandro ary. Ny dikan'izay dia hoe mitovy laharana avokoa ny asa rehetrarehetra. Tsika zany mieritreritra hoe aza mikitikitika ny olom-boazitr'Andriamanitra. Isika no miteny an'izany fa tsy zany ny fampianarantsika. Fa ny fampianarantsika dia hoe tokony miteny koa aza mikitikitika ny fandraharana. Aza mikitikitika ny asa miaramila. Aza mikitikitika ny satria tsy nandeha ho amin'izany famolavolana an'izany sika.
fanomanin'Andriamanitra ho amin'ny asa anankiray ihany. Dia samy fanompona ny tompo tolitoly izany rehetrarehetra izany. Ka amin'ny dikan'izany rehefa manana asa andavanandro ianao zany dia aza mieritreritra fotsiny hoe tanjona dia fiariana sy famelomana ny ankonana. Tsy izay fotsiny io fa ny tanjona amin'ny asanao andavanandro dia fanompoko ny tompo io, fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Natson'ny tompo amin'ny asa andavanandro io dia iraka ampanaoviny ho an'ny tsirairay eto amin'ity tany ity zany rehetrarehetra izany. Dia manohy itsika riavana, ahoana raha ny fepetra momba ny asa araka ny Jean Calvin? Fepetra momba ny asa araka ny Jean Calvin. Dia ndao tsika jery soratra masina Romanina 12. Romanina 12 ny andininy 9 ka hatramin'ny 9. Romanina 12 ny andininy 9 ka hatramin'ny 9. Zao ny voasoratra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika araka amin'ny fahasoavana izay nomenantsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompona amin'ny fiangonana dia aoka atao amin'ny fanompona. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Misy karazana fanomezam-pahasoavana 7 ireo. 7. Rehefa lamina tsara ireo ny anankitelo momba ny teny, dia ny anankitelo momba ny asa, dia misy fitariana eo le hoe izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Zay zany raha ataon'ny kisarisary anankifito. Iry ambony iry misy an'ilay atao hoe manapaka na fitariana, dia atao amin'ny ilany ato misy anankitelo teny, dia atao amin'ny ilany ato misy anankitelo asa. Dia ireo mitovy tsara mihitsy, na ny teny fanompona momba ny teny hoe faminaniana sy ny ohatran'izany fampianarana, ireny le momba ny teny, na momba ny asa le hoe fanompona sy ny sisa dia fanompona sy fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra avokoa zany. Fa ny manetra riavana dia zao, tsika zany rehefa miresaka ny amin'ny fitariana dia indraindray mieritreritra hoe zany fitariana zany leadership zany ianarana be zany dia zao mety zany. Misy ihany koa fanomezam-pahasoavana izy io. Ohatrany hoe ry tompoky lamonja jaune zao tsy hitanao taizany nianatra an'izany, nefa mafy be zany raha leadership. Sekretera général zany olona doctorat amin'ny géographie teny Ankatso, sociologue matanjaka be prof teny Ankatso. Ny akamaroany mpanao politika maro dia nivoaka vao amin'ny antokony monja jaune nefa zela zay nefa katekista kely mampalahelo. Zany hoe olona tsy nandia fianarana loatra nefa tena manana leadership, tena fanomezam-pahasoavana riavana io leadership io. Mety azonao trandrahana dia lasa lavitra ianao, fa ao anatin'io zany misy ny hoe leadership inné sy leadership ianarana eny an-dalana eny. Dia ny anankiray faharoa manaitra ihany koa amin'ity Romanina 12 ity dia le hoe fanomezam-pahasoavana manome. Tsika moa zany zao manana an'le fahafoizana. Misy an'izay efa voizina ao amintsika ato. Fa io na ampianarinao tahaka ninona rehefa tsy manana an'ilay fanomezam-pahasoavana ny olona, mahitra foana izy. Ary ianao mieritreritra mihitsy fa maninona ry anona tena nantenainao anao zavatra ngeza be vorombe kely atody. Vorombe kely atody izy. Fa maninona? Satria tsy anana an'ilay fanomezam-pahasoavana. Ary izay manome ary mety okiviny raha hita amin'ny masony. Inona ary naovana an'izany? Fa misy indray olona tena tsy eritreretinao mihitsy fa ao anatiny mihitsy ilay fanomezam-pahasoavana. Ka na inona mampifanolana azy eo am-piangonana, na inona lehibe ny asa izay miandry, manome foana io ary manome lehibe io, manome amin'ny fifaliana io. Dia zany le tenentsika hoe rehefa ilay fanomezam-pahasoavana zany le izy dia tena mahafinaritra ao anatin'izay. Ijery zavatra anankiray indray tsika eo amin'ny Romanina 7 dia 13. Romanina 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Zao indray voasoratra. Fa ny mpanapaka dia tsy matahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany, ary ny tsy atahotra ny fahefana avy any tianao, ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsara anao. Fa raha ratsy kosa no ataonao dia matahora,
fa tsy etiny foana tsy akory ny sabatra fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly andatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny feritreretana koa. Koa na izany no andaovanareo vola etra fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina ny zavatra izany indrindra ireny. Eto koa ry havana zavatra manaitra zany dia zao, misy karazana asa vitsivitsy ireo teneniny, asa izay asa andavanandro, nefa teneniny hoe ireo mpanao asa andavanandro ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Ohatra, le hoe mpitondra, le mpitondra ireo izy dia mpanompon'Andriamanitra fa tsy etiny foana tsy akory ny sabatra. Ny mpitondra zany, inona ny dikan'izany? Dikan'izany zany dia le hoe le mpitondra rehefa miderany tsara ary manafainy ratsy egalina mpanompon'Andriamanitra. Fa raha vao mivadika izay dia hafa indray ny resaka. Raha ohatra zany manao ny ratsy izy dia manimba ny tsara dia tsy mpanompon'Andriamanitra izy. Fa ny ilana ny fitondrana, ny ilana ny mpitondra dia ndana derao ny tsara, dia ndana sakano ny ratsy. Zay no ilana azy. Mpanompon'Andriamanitra ny ilazany azy. Ohatra zany ihany koa miaramila, tsy etiny foana tsy akory ny sabatra fa mpanompon'Andriamanitra ireny. Zao moa kolonelina 5 no mitondra antsika. Rehefa mandeha amin'izay tena sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitondrana dia mpanompon'Andriamanitra ireny olona ireny. Zany ny zavatra andrasana ao anatin'izany. Dia misy teneniny ihany koa le mpiasan'ny fahatitseranana, le andoavantsika etra ireny. Mpanompon'Andriamanitra ireny izy mitandrina zany zavatra zany. Mpiasan'ny toanina zany ve? Mpiasan'ny etra ve zany? Ireny le mpitaka etra rehetrarehetra eny dia mpiasan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra ireny. Izay tsy azo ny olona eritreretina mihitsy fa ny atao mpanompon'Andriamanitra dia izay voafidy atao am-piangonana ihany. Ery pasteur, ary dekona, ary barao-piangonana, ny président sampana, ny komity rehetrarehetra, ireny mpanompon'Andriamanitra dia raisy tanana atao am-piangonana dia anaovana fankasitrahana amin'ny fotoana anankiray. Fa ireto raha voalazan'ny Romana 3:10 le asany ivelany mihitsy mpanompon'Andriamanitra daholontsika rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka tokony ananantonasa zany ny olona tsirairay avy. Eo mampanompon'Andriamanitra antsika dia am-piangonana, fa eo koa mampanompon'Andriamanitra antsika any amin'ny asa andavanandro dia mpanompon'Andriamanitra antsika ary tokony manana antonasa avokoa ao anatin'izany. Fomba filazan'ny Jean Calvin anazy dia le hoe raha ohatra ny olona anankiray tsy anasa dia efa maty tapany na maty atsasany izay olona izay. Ny olona tena velona zany dia le olona miasa. Fa raha ohatra hoe tsy anasa ianao, egalina efa maty atsasany, 50% moro. Dia inona moa zany le ampianarana soratra masina fa tsy lozy raha misy tsy mety miasa? Aoka izy tsy hinana. Tsy maintsy miasa zany tsika. Matoa anao velona dia niasa, ary matoa anao niasa dia mahazo mihinana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ka ny fianarana zany izay ataontsika ho an'ireo taranaka manohy mianatra dia manomana ny tanora hiatrika asa. Tokony tsy misy zany sekoly fironina sy mitsangana ka mamorona olona ho tsy anasa. Fa tsy maintsy miomana ao amin'izany fahitana asa zany tsika. Ary zany na tonga tsika le nanao an'ilay hetsika sosialy tery Mikanjabarea, izay nampifandraisana ny mpianatra tady asa sy ny olona mitady asa tamin'ireo olona mpanao tolotra asa hoe retsy ny lisitry ny asa misy dia izy nareo manana CV manana an'izany. Izay mpifanenana zay misy hatramin'ny 5,000 ny olona nanolotra CV tamin'iny. Alay fisaraintsaina amin'izany fa be dia be ny tanora mitady asa ao anatin'izany. Le fianarana mihitsy zany lasa mamokatra olona hoe ahoana ny tsy ahitako asa. Dia izay ny tokony hofafana mba hanana ny asa. Ka rehefa miasa tsika ry havana dia zao ny fampianarana calviniste. Rehefa miasa ianao dia miasa tsara. Inona atao hoe miasa tsara? Aza mijafijafa ny asanao io. Aza manao kitoto. Ataovy tsara ny asanao. Faharoa rehefa miasa dia miasa mafy. Miasa mafy. Nisy olona anankiray izao zany teneniko dia zay ihany no zakan'ny karamako fa andeha hody amin'izay aho. Kanga nisy mifanaraka taminao an'izany fa tsy noresana no nifanarahana. Le karama ty dia reto noresana mifanaraka aminy. Koa maninona ianao no lasa nody aloha dia zay hono no mifanaraka amin'ny karamany. Raha samy manao an'izany dolidoly dia ozy ny olona hoe tiako ny vola mifanaraka amin'ny asa vitanao. Dia mety amintsika ve zany? Rehefa ny karaman'ny olona na nesorana minainaina izy, fa rehefa nioresany no anesorana misaotra n'Andriamanitra fa famezam-poasao an'izany. Zay le manahirana amin'ny raharaha io.
dia etsika rehavana mahatsiara n'ilay teny malaza ao amin'ny salamo. Salamo voalohany ka ny andininy fahatelo. Hainareo ve izay salamo voalohany andininy fahatelo zay? Dia tahaka ny azo amboleny amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny ravany koa tsy mamalazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Inona ny dika zany ataony lavorary avokoa zany? Rehefa miasa zany tsika dia ataovy professionnel, ary ataovy mahita vokatra tsara izany asantsika izany. Zay mahatonga tsika ilay manana teny manentana mandritra n'ity fepito-piasana ny efitsika amin'ity hoe finoana mamokatra, mamokatra be, mamokatra tsara, mamokatra tsy tapaka. Le finoana mihitsy ny mila mamokatra ary tena zavatra professionnel no ataontsika. Raha betsaka le izy, raha tsara le izy, sady mitohy tsy tapaka, dia zany mihitsy ny tena faniriana amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika. Fa ny mampieritreritra, mampisaina dia zay nambaran'i Jean Calvin koa ny amin'ny hoe rehefa miasa tsika dia asa mampandroso ny toe-karena no tena sitrapon'Andriamanitra. Le asa mampandroso ny toe-karena zany hoe tsy mampidi-bola ho anao fotsiny hamelomana ny vady aman-janaka, fa mitondra fahasoavana ho an'ny mpiarabelona. Zany mahatonga tsika hoe tsy asa tompoko ny fanaovana kolikoly, tsy asa tompoko ny fametsifetsena samy hafa rehetrarehetra reny, fa tena le mahasa tsika dia sady mitondra fahasoavana sy fahatsarany ny fari-piainana, kanefa ihany koa mampandroso ny toe-karena zay iainantsika amin'ny fiainana andavanandro. Dia manohy ihany sika riavana, inona ary zany ny zavatra toerany soratra masina momba n'izany resaka fampianarana azo tsika zany? Rehefa naheno an'izany fampianarana zany tsika, dia inona ny toerany soratra masina? Ny toerany soratra masina voalohany amin'izany dia ny fahakamoana. Le fahakamoana koa ny endriny riavana asa anankiray ohatrany dia mba ho kamo aloha. Dia mihinana eo amin'ny adiny 5 eo zany ray andro, ohatrany tsatra ny kamokamo tsy ny asa zany. Misy namana anankiray zao retirety dia hoy izy hoe asiko 3 volana ity tsy miasa mihitsy aloha. Tandremo so lo malemy ao arao. Efa zatra ny asa vatana io anao, ny asa saina io. Zany any problemanay rehefa andeha retirety. Nandritra ny fotoana nisany ianao dia mijery baiboly, dia manomana fampimpivavahana, dia mamangy olona, dia mitarika fampimpivavahana, dia mitory teny, dia manao fampianarana, dia makatsy makary. Tampotampoka eo mijanona daholo ny rehetrarehetra ireny. Mazana zany fa sonareo mieritreritra hoe ary jereva rehefa kaikaiky ny retirety eo ohatra ny voadodona kely zany daholo zay. Mieritreritra ny lizy ahoana zany fandehan'ny aoriana ao. Anahirana io. Dia nefa zany le fahakamoana. Inona fomba filazan'i Jean Calvin azy? Toerany soratra masina mihitsy ny fahakamoana, satria ny miasa no atao hoe endrik'Andriamanitra ao amin'ny olona. Ka ny fahakamoana zany dia fahapotehan'ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny olona. Ny olona kamo zany egala tsy endrik'Andriamanitra. Asa razonareo zany hevitra zany. Fa endrikiza, za tsy hanohy. Fa tsy endrik'Andriamanitra aloha zany ny tena dikany. Ny olona miasa ihany no endrik'Andriamanitra ao amin'ny olona ao. Ary manahirana azy dia lasa enta mavesatra ho an'ny hafa, ho an'ny ankonany sy ho an'ny firenena ny olona kamo. Ny olona kamo. Ilo ny tenentsika tendray raha misy tsy mety miasa, dia aoka izy tsy hihinana. Mila miasa tsika zany. Zay le lazainy amin'ny Efesianina 4:28. Efesianina 4:20. Le milaza an'le hoe aoka izay nangalatra, tsy angalatra intsony, fa hiasa amin'ny tanany mba misy omeny ho an'ny hafa. Tsy ny mangalatra zany ny formule, fa ny miasa dia mba afaka manampy ny olona zay tsy manana ianao. Raha izay le toerany soratra masina zay, fahakamoana. Fa ny anankiray faharoa koa toerany soratra masina dia ny hoe raha miasa ianao dia le fahazokarena amin'ny zavatra tsy ara-dalàna, toerany soratra masina io. Fahazokarena amin'ny zavatra tsy ara-dalàna. Ohatra, mangalatra ianao. Avy mangalatra ianao dia manao rakim-pisaorana ty am-piangonana. Ohatrany sarotra ihany ny eritreritran'izany. Mamitaka an'Andriamanitra ve zany? Manambaka. Le manambaka io tena raharaha be mihitsy. Le misoloky. Dia asa anankiray mandeha be amin'izao fotoan'izao fisolokiana amin'ny endriny rehetrarehetra. Fisolokiana amin'ny endriny rehetrarehetra. Indraindray misy olona tonga ao aminao zany dia afaka 3 volana iray izy tonga nangataka tamin'ny fomba fisolokiana.
dia le phraseny ihany no miveriny eo rehefa tonga eo izy. Misy olona marary mafy any amin'ny zay zany le midona any aminay matetika. Misy olona marary mafy any amin'ny izy aleria mahitsy any amin'ny Sonoana Betsofa tsy manana sarandalana mba dia mba mangataka sarandalana aminareo mba ahafahako mamangy azy. Tamin'ny 3 volana taty aoriana dia mbola izay ihany naveriny dia izy amantsy azy ka le Sonoa rehefa lasa. Efa nikatona le hôpitaly Sonoa ka inona ary zany no alehanao tonga dia lasa nilefa le olona satria tratra le fisolokiana zay ataony tsy tadidiny intsony efa tao aminay izy fa dia mamerina fotsiny ohatran'le tenina bloky le zavatra ataony. Ny valatra, ny fanambakana, ny fanaovana keriny, ny fanaovana pitaka, ny fanarota-pahefana reny rehetrarehetra reny dia asa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny Zakaiosy rehefa nampiasa fahefana izy, nangalatra izy, nanao apitaka izy, dia hoy izy hoe onerako avy telo na efatreny zay rehetra nangalariko. Onerako. Raha nangalatra 20 izy zany dia atao x3 da sotriny 80 na x4 20. Raha mba ohatra zany tolotolo re mpangalatra. Atao zany atao dina ara-tsoroatra masina. Any amin'ny dinany hoe mangalatra omby zao dia manome 30 ianao dia mienany amin'ny mpangalatra omby rehefa tratra. Mienany le izy. Dia raha izay zany no endrikendriky le izy dia ampiarina le zay nangalatra, zay nanambaka, zay nanao ankerina dia atao x3 na x4. Any amin'ny testamenta taloha mantsy zany lalàna zany dia nampiarina lalàna mihitsy zany tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia nampiarina tamin'ny voalazan'ny Luka zay. Roa zay, fahakamonany voalohany toerana soroatra masina, fahazokarena amin'ny tsara-dalàna toerana soroatra masina, fa ny fahatelo indray zao dia fampiasana zay ananany tena amin'izay tsy ahasoa ny mpiarabelona. Fampiasana zay ananany tena amin'izay tsy ahasoa ny mpiarabelona. Raha ohatra zany zao anao inany investissement, fampiasam-bola. Anao fampiasam-bola ianao dia mieritrereta hoe mahasoa mpiarabelona ve io ataonao io. Ohatra zany zao volany ihany le lalàna momba ny fanaovana toaka gasy. Ka niady amin'ny toaka ary zany zao fa be ny fahasahirana antsika. Dia ny ampindray le izy dia ny fanazavandra moa dia hoe ny toaka vazaha ihany zany no le toaka mihitsy no ajana fa tsy ny toaka gasy, ny toaka vazaha sy ny toaka sinoa no milahatra eto. Fa le toaka mihitsy izany tsy malala fa manahirany. Mamaky ny sigara, soratra amin'ny sigara ianao dia hoe mahafaty ity. Dia sady mamaky an'ilay soratra mba omeo afokilany aloha. Mamaky an'ilay soratra nefa dia miaina ao anatin'izany. Ka le fampiasana ny ananany tena amin'izay tsy ahasoa ny mpiarabelona io koa toerana soratra masina io. Ny zavatra andrasana amintsika zany dia ho an'ny manan-karena manokana. Ny olona manan-karena zany dia tokony hanompo ny hafa amin'ny fiainany. Manompo ny hafa amin'ny fiainany. Manan-karena ianao dia ohatra zany hoe orinasanao dia manangana inona tokony hahasoa ny mpiarabelona, manangana sekoly na manangana dispensaire, manangana fampianaran'asa ho an'ny tanora akoatra n'le tombontsoa azonao amin'izay mety anananao any. Zay le fahaizana manao asa etsika sosialy zay hahasoa ny mpiarabelona, zay no takiana amintsika. Ny mpanan-karena dia lazaina fa mpanompo ny mahantra, hoy ny fampianaran'ny Jean Calvin. Mpanompo ny mahantra, ary ny mahantra dia lazaina hoe ambasadôrin'i Kristy eto ambonin'ny tany. Averiko indray, ny mpanan-karena egalina mpanompo ny mahantra, karakarao ireo mahantra ireo. Ary ny mahantra egalina ambasadôrin'i Kristy, zay nataonao tamin'ireny madinika ireny no efa nataonao tamiko koa. Dia zany nisorantsika n'Andriamanitra zany tamin'ilay hetsika sosialy nataontsika teny amin'ny kianjan'ny Barea iny, tena mba navidintsika any amin'ny 5,4 tany ny olona mifanerasera tao tamin'ny sehatra rehetrarehetra maro samihafa. Dia tena misaotra Andriamanitra Kristy nisy Kristy 5,4 tao Barea nandritra ny 3 andro. Asa razonareo hoe zany mba eritreritra zany. Tsy Kristy anankiray navita zavatra anankiray, fa nietsika le fijekay maray manontolo dia mba voavonjy zany rehetrarehetra izany. Ary zao no anentanana antsika. Tsika zao mieritreritra le hoe inona no azo atao amin'ilay fahavoazana momba ny cyclone na ny Tomasina, satria Tomasina tena voamafy any. Dia mieritreritsika andao tsika no téléthon. Efa misy an'ilay ataon'ny synodam-paritany zao ny anareo amin'ny lahady atsy amin'ny zina vaovao, zina Nosy be fahazavana. Ao an'ny synodam-paritany 10
tanarivandrevana fa amin'ny herinandro ambony somasy sabotsy dia anao télétentsika zany hoe samy mitondra mikanja mibariany ray eo am'le nanaovantsika eo ihany samy mitondra hoe inona mba omentsika andreo olona tena rava fananana ny olonany potika ny tanànany potika ny tranony potika ny fiangonana tsisy ninona azo atao dia isika zay mba ny antran'Andriamanitra narovany dao mba hanampy andreny olona reny mba manana mety zavatra omentsika vola fitaovana fanaovan-trano sy ny sisa nafinaritra tamin'le rangahy anankiray zay la izy hoe kasika moto ve azo omena pastera sy anananao ka azonao omena dia hanampy an'le olonany zany rehetrarehetra izany reny zany le hoe rehefa tena mahatsiaranao hoe manan-karena dia mpanan-karena egalina ina lay nitazaintsika azy teo mpanompony mahantra ndao ampiana reny olona sahirany reny ndao tohanana reny olona sahirany reny ary zany ny tena mahafaly ny amin'le asa nataontsika le teria mikanja bariateria satria tena nahazahoantsika hoe zéro fanampiana zéro sandany tsy nisy fanampiana hoe iza nanampy tao na fanjakana izy nanamora ny nataony tao fa ny zavatra nisy dia le hoe samy mitondritsika ary nafitan-javatra be reny zavatra reny ary fanirinin'ny olona le nanana ndraikitra tao reo le ataontsika hoe nanana ny zavatra natondra tao dia izy hoe allô président mba hiverimberiny ty zavatra ty fa mahasoanay ty tena mahasoanay ty hoe zay zatra miondrika mitady tombony ay ve misy zavatra azo atao ho an'ny mpiarabelona dia misaotra tsika fiangonana efijikaema nitarika anay amin'izany ary misy tsy efijikaema nanao tao a misy tsy efijikaema nanao tao fa nahatsiary hoe manana didy amin'ny mpiarabelona fa finoana hafa izy zay ny anankiray fa ny anankiray koa toera soratra masina dia ny hoe tsy natao lanilaniana amin'ny adalana zay nomeny ny tompo tsy natao lanilaniana amin'ny adalana zay nomeny ny tompo ndao tsika maka soratra masina Luka 10:20 Luka 10:20 andininy 2:20 hatramin'ny 4:20 zao ny voasoratra ary olona zandra ny tamin'ny rainy raiko ome ho any anjara fananany tokony ho ahy dia niozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany ary ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandra ny fananany zandrany ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany zay le hoe rarano ny soratra masina ny hoe manana fananany ianao dia lanilany amin'ny zavatra adalana sy ny tsy mety sala amin'izany mamarana ary havana momba ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy fijoroana vavolombelon'i Jesosy le asan'Andriamanitra sy ny asa ina le anankiray teo asa fiveloman'ny ankonana fijoroana vavolombelon'i Jesosy no ataontsika zany zao dao jereke ny asan'ny apôstôly 9:20 andininy 7:10 asa 9:20 azafady asan'ny apôstôly 9:20 ka ny andininy 3 ary satria ny ray raharaha taminy izy dia nitoetra tao aminy ka ny asa fa ny manao lay no raharahana dia nisy mpivady ao a le mpivady ao dia atao hoe izy ny anarany Aquila sy Priscilla jiosy izy ireo fa jiosy kristianina dia voaroaka tamin'ny andron'ny Claudio ampirora Claudio dia lasa nikisaka niala tany Jerusalema niala tany Palestina dia lasa nikisaka nakany amin'ny fanjakana Romanina dia nizatra nataondrareo a tokony fantatsika zany ny jiosy tsirairay avy dia tsy maintsy mahay asa tanana ny an'i Jesosy zao ina ny asa tanan'i Jesosy mpandrafitra mazava tsara eo anatin'ny filazantsara marika hoe mpandrafitra no asany satria ny dada mpandrafitra dia nianatra an'izay mpandrafitra izy ny Paoly dia manao lay fariseo izy fa mahay manao lay tsy maintsy mahay asa tanana ny jiosy lehilahy anankiray dia io zany natao ny entreprise kelynizy telo tao Paoly miaraka amin'izy mivady dia nanao lay izy nanao tante izy zany dia io na zany natao hoe fampamokarana dia le fampamokarana nataon'io a nanao an'io izy a dia namidiny zany dia nahazo vola izy dia vola azony anao an'le dimissionnaire faharoa izy tamin'io tamin'ny taona 50 anao ny dimissionnaire faharoa le vola azony tamin'ny fampamokarana no nentiny nanaovana asa fitoriana amin'ny filazantsara ary zay ny zava-dehibe amin'ny fampamokarana io ny asan'Andriamanitra zany eritreretintsika dia velominy le asa andavanandro ao venareo
Ary ny asan'Andriamanitra raha tanteraka dia satria nisy fampamokarana natao nafahana nanoana ny asan'Andriamanitra. Dia nisy niteny an'Andry mandeha pastera, président o, dia tsy maintsy mivadika ho entreprise ve ny fiangonana? Paul anontaniana. Fa Paul apôstôly fa nivadika ho mpandraraha izy aloha dia nahavita n'ilay asa. Ny fiangonana zany tsy hoe entreprise de nature fa entreprise par accident ve ny tenenana anazy. Satria tsy maintsy mitady vola izy ahafahany mampandeha asa fitoriana filazantsara. Fa maninona ny olona gentilisa no sainao mitady vola ho anao? Fa ny zava-dehibe dia andao tsika hanao fampamokarana. Nareo zao manana fampamokarana ito le trano ampanofaina tambany io. Manana nitsy trano itsanitsy ampanofanareo. Reny zany zao le fampamokarana ahafahana mampandeha tsara ny asa fitoriana ny filazantsara. Rendretrarendry zany no mitaizantsika atakatra tsara. Fa mifamatotra ny fampamokarana sy ny fitoriana. Izany hoe mifamatotra ny asan'Andriamanitra sy ny asantsika andavanandro. Dia io asantsika mahampanopin'Andriamanitra antsika io zany no manala an'le hoe tsisy arifana ve zany le asa andavanandro. Tena mieritreritra mihitsika hoe ataonay tsara ty asa andavanandro ty hanoananay ny asan'Andriamanitra. Ary mandeha tsara ny asan'Andriamanitra satria azo antoka ny asa andavanandronay. Dia miasa andavanandro tsika afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay ry havana fampianarana izay nomenantsika tamin'ity androany ity ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra raha eo misaotra anao izay fanomenao anay ity fotoana ity nahafahanay nianatra ny momba ny asanao sy ny asa fivelomanay andavanandro ataonay ankonana. Asainao miasa izahay ary manana antonasa mazava tsara satria manimba ny endrik'Andriamanitra ao anatinay izany tsy fananana asa izany. Tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny ankonanay izahay. Dia ampianary io manatsara ny zanakay ho amin'ny fiatrehana izany asa izany ary terizo amin'ny fahalalana tsara ny teninao. Mivavaka aminao ihany koa izay Tompo mba hahita asa ireo tsy hanasa ary ezaka hatrany hananana izany asarobidiny ny asa izany. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonanao ahaizany mijoro vavolombelona tokoa nay fiangonana sy mpianakavy finoana amin'ny asanay andavanandro mba ho tena ahitany olona fa tena kristianina izay miasa tsara miasa mafy ary tena maneho ny voninahitra ao amin'izay rehetra ataonay. Fa ny asanay andavanandro ihany koa dia hanohananay ny asan'ny fiangonana ary ny asan'ny fiangonana no vitainay tsara dia satria manana ireny asa fivelomana andavanandro reny izay. Misaotra ny amin'ny ananana ny apôstôly Paoly nanome modely amin'ny fanaovana ny asa. Dia ity fiangonana ity ane hitombo hatrany amin'ny fampamokarana ahavitany tsara ny asa ny antsonao azy ary aretany hatrany amin'izany asarobidiny fampamokarana ataon'izany havitany amin'ny asakazaka fitoriana ny filazantsara. Ranay eo izay ny an-danitra ho amasina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra. Meonay n'io ny anana sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ilay ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano anareo avy amin'ny Tompo. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana. Izy no ampionona ny fonareo ane sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra